alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Faly miarabanao manaraka izao fandaharana alasarina izao indray. Anio dia mivoaka kely ny boky ny apokalipsy sika satria jery lohahevitra manokana vaovao dia momba ny mpaminany sy ny faminaniana. Ny mpaminany sy ny faminaniana. Ny boky ny apokalipsy dia milaza ny tenany ho boky faminaniana. Hitantsika izany eo amin'ny apokalipsy toko 1:7. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Mbola tahaka an'izay ihany koa ny eo amin'ny apokalipsy toko 2:20. Ary hoy izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa antombotra ny andro. Tahak'izay koa ny apokalipsy toko 2:17, 2:20 ary ny 7:20. Matetika rehefa miresaka faminaniana dia ny ao an-tsaintsika avy hatrany dia filazana ny zavatra ho avy. Ny mpaminany dia ireo mahita volana alohan'ny Biblia izy ny fiteny, izany hoe mahita zavatra ho avy. Saingy tsy tena izany no famaritan'ny soratra masina natsoina hoe mpaminany sy natsoina hoe faminaniana. Tahak'izao ary zany no drafitra izay hoarahantsika aminatin'izao famelabelarana izao. Hojerentsika aloha ny antsoina hoe mpaminany sy ny faminaniana. Mifandray moa ireo izay ny tonga dia ampiarahana azy. Inona no antsoina hoe mpaminany sy inona no antsoina hoe faminaniana? Aorian'izay dia hojerentsika ny faminaniana tao amin'ny testameta taloha, ny faminaniana tao amin'ny testameta vaovao ary aka fampiarana isika rehefa any amin'ny farany. Hojerentsika ny antsoina hoe mpaminany, nanahoana ny faminaniana tao amin'ny testameta taloha, nanahoana ny faminaniana arak'izay hita ao amin'ny testameta vaovao, ary inona kosa ny fampiarana izay hosintonitsika ho antsika ankehitriny amin'izao vaninandro izao. Inona ary ny antsoina hoe mpaminany? Ny teny nadika hoe mpaminany dia ilay teny hebreo hoe navi sy ny teny grika hoe prophetesse. Ireo zany nadika ny teny malagasy hoe mpaminany. Inona no heviny? Ny mpaminany dia olona natsoin'Andriamanitra hitondra ny teny na hitondra ny hafany ho an'ny olona. Hitantsika izany amin'ny Jeremia toko 1:7, ny Jeremia toko 5:10, sy ny Exodosy toko 7:1 sy ny 2:2. Izy vakitsika ireo andinin'ireo rehefa avy eo. Ny faminaniana zany dia ny afatra entin'ny mpaminany. Mpaminany olona natsoin'Andriamanitra hitondra ny teniny ho an'ny olona hafa. Ny faminaniana ny afatra entin'ireny mpaminany ireny natsoina hoe faminaniana. Raha toa ka ataontsika sary izy dia tahak'izao. Andriamanitra manana afatra ampitaina amin'ny vahoaka. Dia mifidy olona iray izy izay antsoina hoe mpaminany. Dia io mpaminany io no ampitan'ilay afatra antsoina hoe faminaniana mba ampitain'ny mpaminany amin'ny vahoaka. Andriamanitra ampita afatra amin'ny vahoakany dia mifidy olona iray antsoina hoe mpaminany, ampitany an'ilay afatra. Ny afatra antsoina hoe faminaniana ampitain'Andriamanitra amin'ilay mpaminany, dia ampitain'Andriamanitra kosa, ampitain'ilay mpaminany kosa avy eo amin'ny vahoaka. Jeremia toko 5:10, izao no lazain'ny Tompo: raha hiverina ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Jeremia natsoin'Andriamanitra hitsangana eo anatrehany, hiteny amin'ny olona ho solombavan'Andriamanitra hiresaka amin'ny vahoaka. Ny Exodosy toko 7, 1 sy 2. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy: indro efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, ary Arona rahalainao kosa no mpaminaninao. Ianao hilaza izay rehetra nandidiko anao, ary Arona rahalainao kosa hilaza amin'ny Farao mba handefasany ny zanak'Israely hiala amin'ny tanina. Ny hitantsika eto dia hoe Mosesy zany dia tahaka an'ilay Andriamanitra izay miteny:
dia Farao no dia miteny amin'ny Farao dia Arona no mpaminany, Arona no mpanelanelana. Lay teny avy amin'ny Mosesy ampitain'ny Arona amin'ny Farao. Zay ny sarin'ny mpaminany isika dia olona no fidin'Andriamanitra hapita ny afatra avy aminy ho an'ny vahoaka. Nanahoana ary ny faminaniana tao amin'ny testamenta taloha? Inona ny ilana azy? Ny nametraka ny rafitra mpaminany dia tao Sinai. Hitantsika izany ao amin'ny Deuteronomia 7:5-5:12 ka hatramin'ny 7:20. Deuteronomia 7:5-5:12 ka hatramin'ny 7:20. Nanao tao Sinai dia nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra hoe zao Andriamanitrareo ianareo ho vahoakako, fa zao kosa ny fepetra reto misy didy zay tokony ho tandremanareo. Rehefa mandeha eny ny fotoana tahaka ny olona mifanao fanekena dia mety misy anankiray izay manadino. Mazava ho azy fa raha Andriamanitra manao fanekena amin'ny olony dia tsy Andriamanitra mihitsy ilay anadino fa ny olombelona foana. Dia napetraka ilay rafitra hoe mpaminany mba hampahatsiaro, hampanaja ny lalàn'Andriamanitra amin'ny vahoaka Israely. Hampahatsiaro ilay fanekena izay ny fanaovan'izy ireo tamin'Andriamanitra tao Sinai. Zay no mahatonga ny faminaniana misy an'ireto lafiny ireto. Raha mijery ny mpaminany tao amin'ny testamenta alohatsika dia misy foana ny fampahatsiarovana an'ilay fanekena tao Sinai, fampahatsiarovana ny lalàna zany. Dia aveo misy ny fanakianana an'ireo zavatra izay tsy mifanaraka amin'izany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Miampy fandrahonana, fampahatsiarovana satria ny fanekena zadinoana fa ny fanekena dia misy foana ny sazy mipetraka rehefa toka tsy manaraka n'ilay fanekena. Dia aka ohatritsika zany, raha ny fanaiky ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra hoe aza manana andriamanitra hafa fa izao ihany. Rehefa nanteteny ny fotoana dia nanjary nanompo an'ireo Bala, ireo Astarta, ny Asera sy ny sisa ny zanak'Israely dia mandefa iraka Andriamanitra mpaminany dia mampahatsiaro an'ilay fanekena tao Sinai hoe zao nge ny fanarahantsika, jereo ianareo fa tsy manaraka ny zavatra ny fanekena. Ary araka ny fanekentsika tamin'izany dia misy sazy tokony hiatra aminareo vokatra izay tsy fanarahana izay. Ho avy ny fahavalo ka andaniny taninareo ary ianareo ny hafarany dia ho lasa babo. Zay nataon'ny mpaminany zany mampahatsiaro an'ilay fanekena, mampahatsiaro ihany koa ny sazy vokatra ny tsy fanekena, an'izay fanekena izay. Fa tsy mijanona eo fotsiny fa mitaona ny zanak'Israely hibebaka, hiverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny fampanantenana. Zay no mahatonga ny mpaminany milaza ny hoavy matetika tsy mba ho fantatra ny zanak'Israely fotsiny hoe zao ny zavatra hitranga, fa kosa ampirisika azy ireo ny fahafantarany zavatra hoavy, ampirisika azy ireo anitsy ny fitondrantenany ankehitriny. Afatry ny mpaminany zany misy fampahatsiarovana ny lalàna, misy fanakianana, filazana amin'ny zanak'Israely fa tsy mifanaraka amin'izay ny fanekena tao Sinai ny fitondrantenan'izy ireo, dia milaza ny loza izay miandry azy ireo vokatra izany, fa indrindra mitondra ny zanak'Israely tena hiverina amin'Andriamanitra hibebaka indray. Misy zavatra maromaro eto izay momba ny mpaminany. Voalohany, Andriamanitra ihany no miantso sy manendry ny olona iray mba ho mpaminany. Hitantsika izany ao amin'ny Jeremia 1:5-7, Ezekila 2:2-7 ka hatramin'ny 7, Amosa 2:7-5:10. Dia indraindray miseho amin'ny alalan'ny ositra atao izany fiantson'Andriamanitra izany, tahaka ny antsonan'ny Elisa ohatra, Mpanjaka voalohany 7:7-9. Sy hitantsika ihany koa ny mirazotra ao amin'ny Salamo 5:10-5:10 fa ny faminaniana dia raisina amin'ny alalan'ny ositra. Andriamanitra ihany zany no miantso manendry ny olona anankiray ho mpaminany, fa tsy misy afaka manendry tena amin'izany andraikitra izany. Inona ny hevitry ny ositra? Ny hevitry ny ositra dia zao: ity olona ity dia nomena ny fahaizana, ny fahefana hanao ny asan'ny mpaminany.
Zay ny hevitr'ilay ositra zay atao amin'ny olona rehefa antsoina ho mpaminany izy lay ty olona ity de nomena ny fahaizana, nomena ny fahefana hanao ny asan'ny mpaminany, ary Andriamanitra no niantso azy sy manome azy zany fahaizana sy fahefana hahafahany mahavita an'izay asa ny antsoin'Andriamanitra izany. Ny fanahy masina no ahafahan'ireo mpaminany mampita ny afatr'Andriamanitra. Mika 7:15, tera 2 2:20 sy 1:20. Inona no marikin'ireo maha-mpaminan'Andriamanitra tena tsindriana tao amin'ny testameta taloha? Voalohany amin'izany ireo famantarana na fahagagana zay ataon'ilay mpaminany zay maneho ny maha irak'Andriamanitra azy. Saingy tsy ampy fotsiny raha izay famantarana sy fahagagana izay. Katsika amin'ny Deutéronomie ohatra 7:20, fa na dia manao famantarana ary ilay mpaminany na tanteraka ary ny zavatra teneniny raha toka mitarika ho amin'ny fanompon'Andriamanitra dia tsy mpaminany tompo izay. Eo zany aloha ny famantarana sy fahagagana zay ataon'ilay mpaminany maneho ny fahefana zay noraisiny avy amin'Andriamanitra. Eo ihany koa ny fahatanterahany ireo faminaniana zay nataony. Deutéronomie 7:20 sy 2:20 dia milaza hoe raha toka tsy tanteraka ilay faminaniana dia midika zany fa tamin'ny fahasahisahiana no nitenena n'ilay mpaminany ary dia tokony torahana vato vonoina izy, satria tsy avy amin'Andriamanitra izany faminaniana izany. Ny fahatelo isan'ny mariky ny maha-mpaminany tena marina tao amin'ny testamenta taloha dia mampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Deutéronomie 7:2 sy 9, Isaia 9:20 samy milaza an'izany avokoa hoe tena raha mpaminan'Andriamanitra izy dia mitaona ny olona tena hiverina amin'Andriamanitra, hitodika amin'Andriamanitra fa tsy anaraka Andriamanitra hafa. Misy anarana samy hafa ny antsoinan'ireo mpaminany tao amin'ny testameta taloha. Ohatra, lehilahin'Andriamanitra, Samuela 2:2-7, Mpanjaka 2:7-1 sy ny 2. Natsoina koa izy hoe irak'Andriamanitra, Hagai 1:7-7. Natsoina koa izy hoe mpanompon'Andriamanitra, Mpanjaka 2:7-7, Jeremia 7:5-5. Natsoina koa izy hoe pahita, Samuela 2:7-7 sy 2:8. Zakaria 1:7-7. Zany hoe satria mahita ny afatr'Andriamanitra ao anaty fahitana reny mpaminany reny, izay no nahatonga ny fiantsoana azy hoe pahita. Nanahoana ary ny endrika nampitan'Andriamanitra an'ireo faminaniana tamin'ny mpaminany? Sy nampitany mpaminany an'izany tamin'ny vahoaka zay tokony antefan'ny afatra be dia be isan-karazany. Tao ny teny nampitaina mivantana zay matetika miendrika tononkalo. Raha mahita isika ao amin'ny Baiboly indraindray rehefa mijery ny Salamo ohatra zao dia somary misy elanelana zany ny soratra. Raha vao misy elanelana ny soratra dia midika izay fa endrika tononkalo lay nampitana azy. Dia raha mijery ny boky faminaniana saika ny 2-3 boky faminaniana ireo dia amin'ny endrika tononkalo no nampitan'Andriamanitra azy. Eo koa ny endrika fahitana, eo koa ny fanoharana, eo koa ny nofy, eo koa ny fihetsika samihafa tahaka ny hoe mamotika vilany tany, tahaka ny hoe mandeha tsy miakanjo tamin'ny Isaia 2:20 ohatra. Raha fitinina dia ny Hebreo 1:1 dia milaza hoe efa imbetsaka ary tamin'ny fomba samihafa no nitenenan'Andriamanitra fa iny tamin'ny razantsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Tena fomba isan-karazany tsy ary voatanisy eto ny nampiasain'Andriamanitra nampitana ny afany tamin'ny vahoakany tamin'ny alalan'ireo mpaminany tao amin'ny testameta taloha. Fa ny testameta taloha dia efa milaza mpaminany karazany vaovao zay ho avy. Nomery 2:20-7. Teny nataon'i Mosesy ty tamin'i Josoa. Rehefa niteny Mosesy fa tsy vitany ny mitondra irery ny zanak'Israely
dia nanolo-kevitra i Jetro rafozany fa anendry olona samihafa. Dia 70 lahy no nasian'Andriamanitra no tendrena mba hanampy an'i Mosesy sy ny tonga zanak'Israely tany anefitra. Dia natsoina ireo 70 lahy ireo eo anoloan'ny tranon'ilay fionana teo alohan'ny tabernakely mba hiaona amin'Andriamanitra. Fa nisy anankiroa tsy tonga teo, dia Eldada sy Medada izany. Rehefa teo ireo 70 lahy ireo dia nakan'Andriamanitra ny fanatao amin'i Mosesy dia valam-benipolo zany fa tsy 70 dia nalefa tao amin'ireo lehilahy izay hitsara ny zanak'Israely ireo. Dia na dia izy roa lahy tsy tonga teo anoloan'ny tranon'ilay fionana aza Eldada sy Medada dia mba nahazo an'ilay fanahy ny faminaniana koa dia naminany tao atoby. Rehefa nahita an'izany Josua dia tezitra dia niteny tamin'i Mosesy hoe rarao izy roa lahy. Izao no navalin'i Mosesy tamin'i Josua. Fa io Mosesy taminy, izaho va no hialona anao? Engany ka ho mpaminany avokoa ny olon'ny tompo rehetra ka halatsaky ny tompo aminy ny fanahiny. Engany ka ho mpaminany avokoa ny olon'ny tompo rehetra ka halatsaky ny tompo aminy ny fanahiny. Dia tahaka an'izay ihany koa amin'ny Joela toko 7 dia 1 sy 2 ahitana an'izao teny izao. Ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo. Ny lahy antotrareo hanofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Io teny faminaniana io nataon'ny Joela dia nolazain'ny Petera fa tanteraka tamin'ny fotoana izay natongava ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekoste. Dia izay no mampita amintsika hijery manahoana kosa ny faminaniana tamin'ny andro ny Testamenta vaovao. Ny Asan'ny Apôstôly toko 2 andininy 17 sy 18. Tanteraka hoy Petera tao anatin'ny toriteny rehefa naheno an'ireo olona mpianatra izay miteny amin'ny fiteny samihafa ny vahoaka dia sahiran-tsaina. Fa i Petera nitsangana dia nilaza fa zao tokoa ilay nambaran'ny Joela mpaminany. Ny faminaniana tovy ihany ny famaritana hafatra mazava ampitain'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny olona iray. Tsy ndriko la hoe mazava satria zava-dehibe izay. Ny ilana azy tsinona tena ho famporisihana, fampaherezana, fampiononana, fampandrosoana ny fiangonana. Noho izany raha tsy mazava ilay hafatra dia tsy tonga amin'izay tanjona kendren'Andriamanitra izay. Korinthiana 1 toko 12 andininy 7 sy 4 no milaza ny tanjon'ny faminaniana, fampandrosoana, famporisihana, fampaherezana, fampiononana ho an'ny olon'Andriamanitra. Izay indrindra no maha faminaniana ny bokin'ny Apokalipsy, satria hitantsika tamin'ny session tany aloha fa ny bokin'ny Apokalipsy dia fanambarana zavatra niraisin'ny Jesosy Kristy tamin'Andriamanitra ray nampitainy tamin'ny lalan'ny anjely tamin'ny Jaona mba ho ampitainy Jaona kosa amin'ireo fiangonana 7 tany Azia. Izay mihitsy ny faminaniana afatra avy amin'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona dia lay Jaona zany eto no manao ny asan'ny mpaminany. Misy karazany ireo mpaminany sy faminaniana izay hitantsika ao amin'ny Testamenta vaovao. Misy aloha ireo mpaminany izay nametraka ny fototra ny finoana kristianina niaraka tamin'ireo apôstôly. Endrika faminaniana na mpaminany anankiray izay. Efesiana toko 2 andininy 17 sy 20. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo-tany, prahay fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambony ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Nisy zany ireo mpaminany izay niaraka tamin'ireo apôstôly nametraka ny fototry ny finoana kristianina. Misy karazany hafa indray koa ireo kristianina sasany izay nomen'ny fanahy masina fanomezam-pahasoavana ka manompo amin'ny alalan'ny faminaniana. Asan'ny Apôstôly toko 17 andininy 1, toko 2 andininy 10, fa indrindra ny Korinthiana 1 toko 12 andininy 10, andininy 20 sy 20, Romana toko 12 andininy 9,
sy ny sisa zany hoe reo andininy zay mitanisa ny fanomezam-pahasoavana omeny fanahy masina dia isan'ireny fanomezam-pahasoavana reny ny faminaniana. Ohatra ny Korintana 1:2-7 mba kitsika. Apôstôly va izy rehetra? Mpaminany va izy rehetra? Mpampianatra va izy rehetra? Manao fagagana va izy rehetra? Ny valin'ny fantaniana moa mazava ho azy fa tsy samy manana ny fanomezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra azy avy ny tsirairay. Noho izany misy ny mpaminany, misy ny apôstôly, misy ny mpampianatra, misy ny manao fagagana, dia arak'izay nomen'ny fanahy masina ny tsirairay. Karazana faminaniana hafa ihany koa ao amin'ny testamenta vaovao dia ireo faminaniana zay azon'ny kristianina tsirairay manana ny fanahy masina atao sy nasaina nirina mihitsy azy. Korintana 1:4-1:30 toy izao ny Korintana 1:4-1:30 fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba ianaran'izy rehetra sy amporisihana azy rehetra. Tindray zany karazana faminaniana hafa. Indray dia ny faminaniana zay afaka ataon'izay rehetra manana ny fanahy masina, zay ny kristianina tsirairay avy. Ahoana ny ahafahana mandrindra n'ilay teo amin'ny B sy ny C eto hoe misy ny faminaniana zay ataon'olona manokana ary misy ny faminaniana zay mety ataon'ny kristianina rehetra. Ilay teo aloha le fanomezan'ny fanahy masina dia fanompoana mitohy, ilay faminaniana ao anatin'iny. Fa eto kosa, eto amin'ity ho an'ny kristianina rehetra ity dia zavatra mitranga tsy indraindray amin'ilay kristianina. Tahaka an'izany ihany koa ohatra, ny kristianina rehetra dia afaka mitory ny filazantsara, manambara ny finoany mijoro vavolombelona. Fa saingy tsy ny kristianina rehetra no evanjelistra. Tahaka an'izany ihany ilay faminaniana teo hoe afaka maminany ny tsirairay, fa saingy kosa tsy ny tsirairay akory dia mpaminany avokoa. Mbola karazana faminaniana hafa hitantsika ihany koa amin'ny testamenta vaovao dia faminaniana ataon'ny Tsimeno. Tamin'ny niady hevitra ireo mpisorona be miaraka amin'ireo mpahay lalàna, Sadoseo sy Fariseo ny anaovana an' Jesosy Kristy, dia nilaza i Kaiafa, mpisorona be tamin'izany fotoan'izany, hoe aleo ny ray olona iray no maty toy izay ny firenena ray manontolo no maty. Dia zao no lazain'i Jaona 15:15 ary tsy niteny zany ho azy izy Kaiafa zany, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny fireneny. Ny faminaniana ihany koa tia afatra avy amin'Andriamanitra, fa saingy olona anankiray zay tsy mino no napita an'ilay faminaniana. Ny farany dia nisy ihany koa ireo mpaminany sandoka sy faminaniana sandoka zay lazay ny testamenta vaovao. Matthieu 4:20, Asan'ny apôstôly 7:19 vary Jesosy mpaminany sandoka andresahana eo. Jaona 1:2-1, Apokalipsy 2:2-20 samy miresaka ny fisin'ny mpaminany sandoka. Jaona 1:4 no vakitsika. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Hiditra amin'ny fampiarana arsika momba ny fiainantsika kristianina amin'izao fotoana izao. Fantanina voalohany, mbola misy ve ny mpaminany ankehitriny? Mbola misy ve ny mpaminany ankehitriny? Valiny, tsia raha toka mpaminany toa ireo tany amin'ny testamenta taloha na toa ireo niaraka tamin'ny apôstôly Jesosy Kristy, ka izay tenenina dia tokony tanterahana satria tenin'Andriamanitra mivantana. Hitantsika fa misy karazany faminaniana ary amin'ny testamenta taloha dia rehefa miteny ny mpaminany hoe zao ny lazain'ny tompo, dia ny dikan'izany tokony hankatoa avokoa ny rehetra, no le fahefana no mihina azy ireo.
tahaka an'izany ihany koa ireo mpaminany tao amin'ny testamenta vaovao izay niaraka tamin'ny apôstôly tamin'ny fanorenana ny fiangonana dia nanana toerana manokana mihitsy tahaka ny apôstôly ihany. Tsy misy ankehitriny afaka milaza ho manana fahefana milahatra amin'ny soratra masina. Reny tena faminaniana manokana, mpaminany manokana ireny. Noho izany raha mpaminany tahaka an'izay dia tsy misy tsony ankehitriny. Fa kosa eny ny valiny, misy ny mpaminany raha toka reo olona indray no men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana lalàna fanahy masina, entina hampandroso, hamporisika, hanitsy ny fiangonana no resahana. Zany hoe le faminaniana fanomezam-pahasoavana izay omeny fanahy masina dia ny fanahy masina no mizara an'iny arak'izay sitrapony, dia mbola misy ny mpaminany raha izay. Fa kosa raha le nomena fahefana manokana tahaka an'ireo apôstôly dia tsy misy tsony satria efa nomena antsika ny soratra masina izay fomba itenenan'Andriamanitra amintsika ankehitriny. Ahoana ary no hamantarana ireo mpaminany sandoka? Misy zavatra maromaro reto resahan'ny testamenta vaovao indrindra. Tsy manaiky ny fahefan'ny Kristy izy, tsy manaiky an'i Kristy izy. Jaona 1:4-7, Joda 1:4. Tsy manaiky an'i Kristy. Bakitsika ny Joda 1:4 rehefa avy eo. Faharoa, ratsy fitondran-tena. Dia tsindrian'ny soratra masina manokana ao anatin'izany ny filan-karena sy ny fahalotom-pitondran-tena. Mateo 7:15-20. Rehefa niteny ireo olona hoe motsy efa nanao asa magaga tamin'ny aranao fa izahay namoaka demony naminany toy Jesosy Kristy hoe tsy fantatra akory ianareo hatrizay miala amika anareo mpanao meloko. Petera 2:2-2 dia ny Joda 1:4. Andeha vakiko le Petera 2:2-1:7 ary vakiko amin'ny dikateny iombonana izy. Nisy mpaminany sandoka teo amin'ny vahoaka Israely. Toy izany koa no hisian'ny mpaminany sandoka eo aminareo. Hampiditra antsokosoko fampianaran'ny diso mahavery izy ireo sady handà ny tompo izay nanavitra azy ka hitarika fahaverezana tampoka ho an'ny tendany. Izay ilay resantsika teo hoe mandà an'i Kristy, tsy manaiky an'i Kristy koa ny mpaminany sandoka. Maro no hanaraka ny fitondran-tena ratsiny, ka ireny no hanevatevana ny lalana voasorotry ilay hafatra maro. Maro no hanaraka ny fitondran-tena ratsiny. Ny Baiboly protestanta malagasy milaza hoe fijerijejona, fa metodisy fandray tsika amin'ilay fijerijejona. Ny fijerijejona amintsika manko ankehitriny zany jerijery zany dia ohatran'ny hoe mba mihetsiketsika, mba jejijejy hoe. Fa tsy izay ny hevitry ny fijerijejona ao amin'ny Baiboly, fa ny fijerijejona dia faharatsia-pitondran-tena. Izay ny heviny, faharatsia-pitondran-tena. Izao no lazain'ny 1:7 amin'ity Petera 2:2 ity. Tia rena loatra ry zareo ka hataony filam-bola ianareo amin'ny fampiasana teny mamitaka. Saingy atry ny ela dia tsy mitsahatra ny fanameloana azy ary efa hiatra aminy koa ny fahaverezana. Tia rena loatra ry zareo ka hataony filam-bola ianareo amin'ny fampiasana teny mamitaka. Dia indrisy ry havana fa ankehitriny dia be dia be ireo mitsangana ho mpaminany, dia nefa tena filan-karena amin'ny fomba samihafa no ataony. Tsy mahita mihitsy tsika ohatra ao amin'ny Baiboly mpaminan'Andriamanitra marina ka nanakalo faminaniana atakalo vola. Tsy misy an'izany ao. Ny isan'ny maneho ihany koa ny mampaminany sandoka dia mihevo tena ho zavatra ka tsy mety mihaino ny marina, izany hoe mandà ireo nomena fahefana. Jaona 1:4-5. Tsy mety mihena anay ry zareo ho sisy Jaona. Ny Joda ihany koa 1:5. Vakiko le Joda 1:4 teo satria makasika ihany koa ny resaka faminaniana mpampianatra sandoka sy mpaminany sandoka. Joda 1:4. Fa misy olona sasany tafiditra antsokosoko eo aminareo, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitsika ho fampianarana fitondran-tena maloto
Zay le fijejojoana resahan'ny Baiboly Protestanta. Fampianarana fitondratena maloto ka manda an Jesosy Kristy ilay andria tokana sady tompontsika. Hatry ny ela no efa voalazan'ny soratra masina mialoha ny fanamelohana hiatra amin'ireny olona ireny. Isan'ny ahafantarana amin'ny mpaminany sandoka koa zany ny fitiavakarena, eo ihany koa ny fahalotom-pitondratena izay iainan'ireny olona manao azo mpaminany ireny. Mihevy tena ho zavatra izy tsy mety mihaino marina, dia napetrako ihany koa ny hoe tsy tanteraka izay nambarany. Ity ilay lazain'ny Deutéronomie 7:2. Ny testamenta vaovao aloha nataoko anaty foniteny ty faefatra ity satria tsy tena io no tsindrin'ny testamenta vaovao rehefa miresaka ny famantarana ny faminaniana mbola ho hitantsika ao aoriana ao. Fa ny hamantarana mpaminany sandoka tsy manaiky an'i Kristy ratsy fitondratena, indrindra ny filankarena sy ny fahalotom-pitondratena, fisangatsangana zany sy ny sisa, ny fieveran-tena ho zavatra tsy mety manaiky an'ireo fahefana zay eo amin'ny fiangonana zay takan'ny Jaona, dia tsy tanteraka ny zavatra zay fanananiana zay lazainy. Ahoana ary ny tokony ataontsika manoloana faminaniana anankiray? Ny voalohany aloha zay ny ten'Andriamanitra, Tesalonianina voalohany 5:7-20 dia aza manao tsinotsinona ny faminaniana. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, dia zay no sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Tsy avy hatrany dia milaza hoe tsy izy zany na izy zany, fa mandray an'ireny tsy manao tsinotsinona ny faminaniana. Fa ny faharoa izay hita amin'ny testamenta vaovao dia ny mamantatra na avy amin'Andriamanitra tokoa zany na tsy. Korinthianina voalohany 4:7-20. Ty zany mahasamihafa an'ilay faminaniana amin'ny testamenta vaovao amin'ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha, hoe rehefa miteny ny tompo hoe zao ny lazain'ny tompo dia efa tsisy ady hevitra intsony, tsisy hoe izy zany sa tsy izy zany. Fa ny ao amin'ny testamenta vaovao dia nasaina namantatra ny faminaniana ireo kristianina. Rehefa misy maminany ao anatin'ny fanompoam-pivavahana, Korinthianina voalohany 4:7-20, dia aoka ny mpaminany roa na telo no hitsangana hiteny fa ny hafa kosa hamantatra. Tesalonianina voalohany 5:5-20, ile hoe fantaro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Dia ny Jaona voalohany 4:4-1, hoe aza mino ny fanahy rehetra fa izahao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, fa efa maro ny mpaminany sandoka zay efa lasa iny an'izao tontolo izao. Tsy manao tsinotsinona ny faminaniana, fa tsy tonga dia mihinana ambolony koa zay no lazana azy, fa mamantatra. Dia fahatelo mankatoa rehefa mazava fa avy amin'Andriamanitra ilay faminaniana, tahaka ny Apokalipsy 2:7 hoe sambatra ray mamaky sy ireo miaino ny teny'ity faminaniana ity. Rehefa mazava zany nataony famantarana ka mazava fa avy amin'Andriamanitra ilay faminaniana, dia tokony ankatoavana. Fa ahoana ary namantarana fa avy amin'Andriamanitra ilay faminaniana anankiray? Dia zay no amaranantsika an'izao fampiarana izao. Voalohany, andraikitry ny fiangonana miaraka fa tsy andraikitry ny tokana ny famantarana ny faminaniana. Ny Korinthianina voalohany 5:20-7 hoe niresahantsika teo hoe raha misy maminany dia mitsangana ny mpaminany dia ny hafa kosa mangina mamantatra. Apokalipsy 2:20, isan'ny nanankiana an'i Jesosy Kristy ny fiangonana, ny famelana mpaminany sandoka ilay vehivavy Jezebela, mpaminany sandoka zay miasa mampita faminaniana sandoka, mamitaka ny olona eo anivony. Dia andraikitry ny fiangonana miaraka ny famantarana sy rehefa hita zany fa tsy avy amin'Andriamanitra dia tokony misy ny fepetra raisina mifanaraka amin'izay. Rehefa hita koa fa avy amin'Andriamanitra dia ankatoavina arak'izay avy amin'Andriamanitra azy izay. Andraikitry ny fiangonana miaraka, zany hoe tena manampy be zay, mba tsy olona iray raha misy faminaniana zany tonga lazaina hoe zao tokony anao an'izao ianao dia tsara ihany, tsy hoe ianao rery no mantatra azy, fa mijere olona zay afaka anampy anao, olona tena mandeha araka ny fanahy, afaka anampy anao ahita na avy amin'Andriamanitra zany na tsy. Faharoa, ny faminaniana dia tsy maintsy raha avy amin'Andriamanitra, tsy maintsy mifanaraka amin'izay efa nambara ny fanahy masina tany aloha. Mifanaraka amin'izay efa nambara ny fanahy masina tany aloha, dia indrindra zany ho antsika mifanaraka amin'ny Baiboly na ny soratra masina. Petera
Faharoa toko voalohany andininy faha 120 fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sainan'ny olona fa avy tamin'ny fanahy arak'izay nitondran'ny fanahy azy izy no tenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fanahy azy araka ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay nampitenen'ny fanahy masina azy. De tahaka an'izay ihany koa zany raha misy olona zany le faminaniana tany aloha efa voafaritra mazava de tokony ekena fa marina. Ndika an'izany zay faminaniana rehetra ato aoriana dia tokony refesina jerena mianga amin'izay efa faminaniana nomen'Andriamanitra antsika dia ny Baiboly manontolo izany. Ny Asan'ny Apôstôly 7:12 toepony bere fantatsika tsara fa rehefa nitory napita filazantsara nitory ny ten'Andriamanitra ny Apôstôly Paoly dia tsy tonga de ninao avy hatrany ireo na tsy ninao avy hatrany fa raha avy amin'Andriamanitra zao izy ireo de tokony mifanaraka amin'izay efa nasehon'Andriamanitra tany aloha, izay efa nambaran'Andriamanitra tany aloha. De inona zany? De ny testamenta taloha de nandinika ny soratra masina isan'andro zareo ahita raha marina izany lazain'ny Paoly zany na tsy izany ara ny Apôstôly Paoly fantatsika loatra ny lazany no nitory tamin'izy ireo fa tsy tonga de nanaika avy hatrany ireo tao bere fa tena nandinika izay fanambarana tany aloha satria tsy tokony misy mifanohitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fahatelo mety misy tranga zay tsy voavalin'ireo anankiroa ireo. Raisiko ohatra hoe raha misy miteny aminao hoe raha tovolahy ianao zany de hoe teny tamiko ny fanahy fa i Gertrude hono no tokony ho vadinao. Gertrude aloha kristianina. Eo aloha ny tsara amin'izay zany de hoe nahoana tokoa ny fiangonana tsy mba tsy hainao rery no mandinika an'izany fa faharoa raha ijery ny soratra masina ianao de tsy hitanao koa zay avaly dia ny fahatelo de le fifandraisantsika manokana amin'Andriamanitra. Ny Jaona 7:9-10 de teny Jesosy Kristy hoe avy amin'Andriamanitra ozy ny fampianarako fa raha misy te hanao ny sitrapony zany sitrapon'Andriamanitra de ahalala izy na avy amin'Andriamanitra zany na miteny ho ahy aho. Zany hoe raha misy olona anankiray tena te hanao ny sitrapon'Andriamanitra de afaka ahafantatra izy ao anatiny ao fa avy amin'Andriamanitra zany. Tahaka an'izay ihany koa satria ny fanahy masina no nomen'Andriamanitra antsika hitarika antsika marina rehetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia raha tsy voavalin'ireo sivana roa voalohany ireo dia tsy maintsy amin'ilay fahatelo zany hoe ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra ianao mihitsy no angataka amin'Andriamanitra dia azo antoka fa rehefa te hanao ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra hamaly anao mazava amin'ny fombany amin'izany sitrapony izany. Sotranao naharitra hatramin'ny farany dia ny tompony ampaheranao hatrany ao anatin'ny fanompoana azy dia manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Alasarina na ny Apokalipsy araka ny Baiboly.